nolotra ny arahaba tompoko raha ny finoana ny toetrany androntsika makany amin'ny herinandro dia tombanana hiverina tsikelikely indray ny orana tandrifinao mety arankotroka indraindray ho an'ny ilany andrefa ny afovoantany ny tapany atsimo ny afovoantany ary any amin'iny ilany atsimo atsinana ny Madagasikara iny manomboka amin'ny talata ho avy izao. Hitatra tsikelikely ho an'ny faritra avaratry ny afovoantany izay manomboka amin'ny alarobia sy ny alakamisy ary ny zoma ho avy izao. Aza donona ihany koa rehefa avy amin'ny fotoana toy izao rehefa ao anaty oram-baratra dia ahina no mety isina trangana avandra indrindra ho an'ny afovoantany sy ny faritra avo ary ireo toerana be tendrombohitra. Ny toetrany ny androntsika ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana malefaka ny amin'ny morotsiraka ny faritra Ambatosoa, Antala ary Sambava. Andrahona amin'ny akapobeny fa Isava ihany izay rehefa misandratrandro ho an'ny tapany avaratra ny faritra Isava ary any Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na ibalika be ny masoandro aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinana ny Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana trany ny amin'ny morotsiraka ny faritra Isava sy Ambatosoa. Anorana tandrifindrahona kosa ny manodidina ny Samborano. Andrahona mety isy any Erdika isina orana tandrifindrahona indraindray any amin'ny faritra Ibongilava, Itasy ary Vakinankaratra. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia hiverina. Andrahona tsikelikely any amin'iny tapany atsimo ny afovoantany iny sy any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Amin'ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 4.20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 2.30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 5.30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 9.30 na 7.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, Melaky ary Menabe. Vinan'ny toetrany ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia azo vahana hatrany aloha ny zavona amin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinana ny Madagasikara. Ny tolakandro kosa dia anorana tandrifindrahona ny any amin'iny morotsiraka afovoany atsinana ny Madagasikara iny torak'izay koa manodidina ny Samborano. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia hiverina tsikelikely ny orana tandrifindrahona any amin'ny ilany andrefa ny afovoantany sy ny tapany atsimo ny afovoantany ary ny ilany atsimo atsinana ny Madagasikara. Vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy aloha raha noharina ny alatsinainy fa manodidina amin'ny 4.20 hatramin'ny 7.20 degré zao ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 2.30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 4.30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Mananika 9.30 na 7.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny morotsiraka afovoany andrefana ny Madagasikara. Vinan'ny toetrany andro ny alarobia ary no amaranantsika sahady dia azo orana tandrifindrahona mety arankotroka indraindray any amin'ny ilany andrefana ny afovoantany, ny tapany atsimo ny afovoantany ary ny ilany atsimo atsinana ny Madagasikara. Mety hitatra any amin'ny tapany atsimo ny faritra Analamanga moa izay orana tandrifindrahona izay indrindra ny Takariva na ny alina. Ny faritra hafa kosa dia ifandimben'ny ny rahona sy masoandro. Raha makasika ny maripana manodidina amin'ny 4.20 hatramin'ny 20 degré zao an'ny afovoantany, 7.20 hatramin'ny 2.30 degré morotsiraka atsinanana ary 2.20 hatramin'ny 5.30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra 9.30 na 7.30 degré foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany afovoany andrefana ny Madagasikara. Dia izay indray ny vinan'ny toetrany androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.